mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny halemeny fahafenoan'i Kristy. Efesianina 4:7. Ho lehilahy lehibe. Ho lehilahy lehibe. Fandarana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio Vaovao Masoa. Zay rahantsika amin'ny rahalahy Solofra Arifera. Ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny alehibe ny fahafenoan'i Kristy. Hivavaka isika. Jesosy Kristy tomponay Andriamanitra velona. Lay Andriamanitra tsy miova ary mbola tsy nampiova ny fitiavany. Misaotra anao indrindra izay tompo. Fa tafahoana aminao indray amin'izao ora sy fotoana izao. Faly izay tompo Andriamanitray, manana anao Andriamanitra lehibe sy goavana. Ary ankehitriny dia tsapanay marimarina tokoa. Fa fitiavana mandrakizay no nitiavanao anay. Ny rahanao latsaka teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy izay. Tsy nisy tavelana kely akory aza. Fa fitiavana tena tanteraka no nitiavanao anay. Ary izany manesika ny fona hideranao. Ka mbola hideranay ankehitriny manao inanao valiko an' Jehova no ny soa rehetra nataony tamiko. Andray ny kapoky ny famonjena iantso ny anaran'i Jehova. Misaotra Jesosy malala. Ary ankehitriny dia eona aminao indray izay amin'ny alalan'ny teninao. Mitenena aminay fa miaino anao izay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Finaritra indrindra rahalahy sy anabavy malala ao amin'ny Tompo. Fidanana ho anao ary falindray tafahoana aminao amin'ity fotoana androany ity. Ekena fa kely dia kely ny fotoanantsika rehefa tahaka an'izao fohy satria manapitra foana moa ny fotoana riavana. Kanefa na izany aza dia za manokana dia resy lahatra hoe isaky ny mandray tenin'Andriamanitra ohatr'izao ianao. Na iza mitory ny tenin'Andriamanitra aminao, na onjam-peo iza na onjam-peo iza. Ka manambara marina ny Jesosy Kristy Tompo. Za dia resy lahatra hoe isaky ny mandray an'izany ianao dia misy zavatra miova ny fiainanao, sa tsy zany? Tena zany mihitsy. Ary androany dia tahaka an'izany koa dia isy zavatra iova ihany koa amin'ny fiainanao. Androantsika dia mba hiresaka manokana ny amin'ny resaka fitiavan'olondroa zany. Zay mihitsy mba nahatery androany hiresaka an'izany hoe fitiavan'olondroa araka ny tenin'Andriamanitra izany. Ny resantsika an'izany moa dia satria tena avy amin'Andriamanitra zany. Zavatra novolen'Andriamanitra zany. Andriamanitra namboly an'izany. Ary nanomboka tany amin'ny Saedena dia voalaza zany hoe olona anankiroa nataon'Andriamanitra hifankaty. Olona iray nataon'Andriamanitra ity, olona iray hafa, lehilahy sy vehivavy. Ilayntsika ny mandalina an'izany hoe rehefa mifankaty ny olona anankiroa, inona ny zavatra mety mitranga, inona ny zavatra tokony hitranga. Misy tenin'Andriamanitra mba tiako hanorenana an'izany dia ny filazantsaran'i Jaona 7, ny 5:5 dia milaza manao hoe ny anaran'i Jesosy, ny ray tia ny zanaka ka efa nanolotra ny zavatra rehetra ho eo an-tanany. Amen. Andonga averintsika izany tenin'Andriamanitra izany, ny ray, Andriamanitra ray zany, tia ny zanaka ka efa nanolotra ny zavatra rehetra ho eo an-tanany. Hitanao, raha izay tenin'Andriamanitra izay fotsiny dia milaza hoe rehefa tia manolotra ny zavatra rehetra eo an-tanany. Jesosy dia niteny tamin'ny mpianany manao hoe ny fahefana rehetra ny eo izy efa natolotra ahy. Aty amiko dolo ny zavatra rehetra.
any amin'ny apokalipsy de manamarina an'izany ny teny Jesosy tamin'ireo fiangonana anankifito manao hoe za ozy izy no alfa de za kozy izy no omega. Za de mba maniry mihitsy amin'ny tanora am'izao fotoana izao a rehefa mitory fitiavana na rehefa mandray fitiavana de manao an'izany hoe alfa de omega zany. Zany ny tena zavatra ilaina ry havako malala hoe rehefa mitiola anankiray ianao a enao no alfa de enao koa no omega an'iny olona iny. Tsy misy eo anelanelan'izany. Zany ny tena faniriana kanefa moa tsy hita moa amin'ny fiainantsika zanak'olombelona rahalahy malala ranabavy malala de zao hoe misy foana ny eo anelanelany indraindray. Rava ny fitiavana de mifindra olona anankiray. Zay ny zavatra mitrangy amintsika olombelona ary mampalahelo fa na de fa ny anatin'ny tokantrano aza de be dehibe ny taratasy na divorce mitranga. Mampalahelo zany ravana fa zany no mitrangy. Zay ngamba ny tenenantsika azy ary za ty teny aminao hoe amin'ny isanjatony maro amin'ny olona manao fisoram-bady eny amin'ny tribonaly taratasy fisoram-bady de malahelo amin'ny teny aminao ankehitriny fa ny 80 isanjatony reny olona reny de kristianina daholo ary ao anatin'io 80 isanjato io any amin'ny atao hoe raha civil na atao hoe affaire civil eny amin'ny tribonaly zay ny akabiazany dia divorce fisoram-bady avokoa ny 80 isanjato n'ireo kristianina ireo de kristianina manana certificat daholy. Inona moa le kristianina manana certificat tiako tenenanao? Vita batisa nataoko amin'io vita confirmation any fiangonana manao an'izany mpandray fanasan'ny tompo diakona mpiandry paster aza fa misy manao divorce fantaniana petrako aminao masakana fisoram-bady ve ny certificat na ianao aza rehefa mamaly hoe tsy masakana zany. Za koa de mamaly miaraka aminao tsy masakana fisoram-bady ny certificat ry havako malala. Androany de resaka fitiavana ny aminao ny am'izany teny Jesosy zany hoe ny ray efa tiany zanaka nanolotra ny zavadrehetra hoe ho atanany. Alohan'ny zavatra rehetra aloha de mba teteny aminao ahako hoe raha miresaka fitiavantsika lehilahy sy vehivavy zay nataon'Andriamanitra anao an'izany hoe fitiavan'olondroa zany tsy lehilahy sy lehilahy na vehivavy sy vehivavy fa lehilahy sy vehivavy vao namorona fotsiny Andriamanitra fitiavana atao amin'ny sahedena de lehilahy sy vehivavy nataony tao. Ary raha mamaky baiboly ianao any amin'ny Genesis de tsy olona sy biby aza fa olona sy olona lehilahy sy vehivavy satria tsy tantin'Andriamanitra ary tsy tian'Andriamanitra ny olona hiaraka hifanambady amin'ny biby. Ary voalaza any amin'ny Genesis hoe rehefa mba nandeha Adama de nametaka anarana tamin'ny biby rehetrarehetra de nijery zay hoe biby iza ny biby sahaza azy fa lany andro lany fanao izy ny fitenitsika tsy nisy sahaza azy nandalo teo aminy daholy fa reraky Adama tsy nisy sahaza azy na ny bikany na ny poziny na ny endriny na ny rehetrarehetra tsy nisy sahaza azy de farany de napatory any Adama Andriamanitra de izy nanome aneva tamin'ny alalana opération rehefa aveo tena fandidina mihitsy angeny natao tamin'ny Adama vao nisy an'izany atao hoe vady sahaza zany fandidina manokana ary ny taolana tao anatiny nalaina tsy mitovy zany ry havako ny fomba nanaovan'Andriamanitra ny lehilahy sy ny vehivavy tsy mitovy ireo. Ny anankiray vovoka ny anankiray taolana eo zany tsika de fa makalesona hoe ny lehilahy sy vehivavy eny zavatra tsy mitovy mihitsy nanaovan'Andriamanitra azy fa nataon'Andriamanitra miaraka nefa nataon'Andriamanitra miara-monina nataon'Andriamanitra hifankaty ity anao profim-pitiavana mahagaga zany ry havako malala zany natao hoe mirakla eo amin'Andriamanitra tsy mitovy ireo tsy mitovy ny fihetsepon'ireo vovoka sy taolana ve rahalahy de hitovy ny fihetsepoa tsy mitovy zany hoe lay fototra nangalana azy azagaga ianao zany raha tsy mitovy mihitsy ny fihetsepon'ny lehilahy sy ny fihetsepon'ny vehivavy fa manomboka lasa lavitsika zany fa teo amody ny tena le hoe lehilahy sy vehivavy no miaraka fa tsy lehilahy sy lehilahy na vehivavy sy vehivavy na lehilahy sy biby any amin'ny Levitikos toko 20 ny 2 faharoapolo
ka hatramin'ny fahefatra ambyroapolo de misy an'izao tenin'andriamanitra zao manao hoe aza mandry amin'ny lehilahy tahaka ny fandry amin'ny vehivavy fa fahavetavetana izany ary aza mandry amin'ny biby andoto ny tenanao aminy aoka tsy hisy vehivavy ity andry amin'ny biby fa zavatra fady indrindra izany fa izay rehetra zany rehetra zany no nandotony jentilisany tenany zay efa oroahako eo an'loanareo zany hoe ny kristianina zany de tsy mitovy amin'ny jentilisa mihitsy ka na inona endrika hitondrana an'izany sy amoizana an'izany amin'ny karazana hainao amanjery filozofia sosiolojia boky gazety radio na inona de za de miteny an'izany any am'izao tontolo zao zany no marina fa ato amin'andriamanitra ao am' jesosy kristy tompo de vetaveta ny olona manao an'izany ka na inona iarovana an'izany hoe zoanay zany za de hiteny fa vetaveta izany ry avako malala eo amin'ny lalàny zany no mety mitranga eto am'izao tontolo zao eto amin'ny lalàm-pirenena tsy maninona mety arovany zany zay te hiaro an'izany de oka hiaro an'izany fa andriamanitra ry avana mandrakizay tena teteny aminao tsy hiaro an'izany naoviana izy fa roahana ny olona manao an'izany ary azagaga ianao fa ny fandroahana miseho amin'ny endrika be dehibe tsy misy fitahina eto amin'ny firenena ary matoa tsy misy fitahina eto amin'ny firenena de satria zany ny zavatra mbola mitranga eto amin'ny firenena feno lehilahy sy lehilahy miaraka feno vehivavy sy vehivavy miaraka tsetsa tsy aritra nefa tsetsa tsy aritra mitondra fahavetavetana ary mitondra fandroahana firenena eo mason'i Jehovahandriamanitra zao arariavana mba te hiteny aminao androany fa ny olona tena tia lehilahy anankiray tena tia vehivavy anankiray de voalaza ny tenin'andriamanitra hoe manolotra ny zavatra rehetra eo aminy satria tena tia ianao no alfa de ianao no omega ny vehivavy anankiray io zany ny programan'andriamanitra fa iresantsika n'izany rehetrarehetra zany de mba te hiteny aminao hoe inona moa le tenin'andriamanitra miteny am'le hoe ny ray tia ny zanaka ka efa nanolotra ny zavatra rehetra eo an-tanany inona le hoe zavatra rehetra io fitiavana io de misy lafiny maro izy io fa lafiny efatra ihany aloha ny tenentsika androany izay nasehon'andriamanitra ary navelan'andriamanitra hoe iainan'ny olona efatra mba tiako teny aminao androany de reto lafiny reto hoe eros filia storge na tenenteny am'ireo storges ary agape reo lafiny efatra ireo andriamanitra riavana nanao andreo andriamanitra nampiseho andreo nampisy andreo zavatra ireo ho an'ny olona foana nyresantsika eto olona samy olona mba ho tompontsoa an'ny olona ety ambonin'ny tany ho an'ny olona mifankaty de nataon'andriamanitra am'ireo fa saingy ireo lay fitiavana ataoko hoe efatra voalazako aminao reo ny anaky telo am'ireo efatra voalazako aminao reo zany hoe ny eros ny filias ny storge dia mijanona ety ambonin'ny tany any reo ety ambonin'ny tany any ny farandreo tsy makany ny fiainana mandrakizay ireo fa le fitiavana anankiray mitoy makany ny fiainana mandrakizay de le fitiavana atao hoe agape reo lafiny efatra reo nefany de nataon'andriamanitra iainan'ny olona be dehibe ny olona miteny manao hoe ny fitiavana eros zay ho azavaitsika kely rehefa aveo de hoe filan'ny nofo fitiavany nofo de hoe tsy araka an'andriamanitra diso zany ny riavana diso zany ny fitiavana eros ny filias storge de fitiavana nataon'andriamanitra ety ambonin'ny tany avokoa iainan'ny olona avokoa zany rehetrarehetra zany mba hatonga ny olona iainan'zany zay napetraka andriamanitra ety ambonin'ny tany anazava aminao zany zao hoe ny fitiavana eros dia midikany de hoe fitiavana lay manintona amin'ny olona samy olona zany zay le izy fitiavana amin'ny olona samy olona amin'ny lafiny zavatra hita maso my zavatra aranofo zany arabatana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy anankiroa eo ampivady eo ampifamofo zay le hoe fitiavany vatana fitiavany nofo tsy fitiavana filan'ny nofo fa fitiavany nofo zay le hoe eros zay ary solomona mba nanambarany zany ny am'tonkiran'ny solomona hoe voro mailala ny foko indro tsara tarena ory malalako izy eros ange zany eros zany ry avako malalo
fa tsy filaniny nofo zany fa fitiavany vatana tsotra zao fotsiny ary matoa Andriamanitra nanao an'izany de mba tian'Andriamanitra olo tianao io fofombadinao io vadinao io mba hanintona anao ianao very havana dia tsy mba hafahafa aminao hoe ny vadinao on rehefa niaraka 5 taona nareo na 10 taona manomboka tsy manintona anao tsony ny vadinao fa tena mandreraka anao na mijery azy ary ino ny vadinao fo maraina manao akanjo rebareba be miverina ianao avy miasa miverina ny lehilahy avy miasa mbola akanjo rebareba be hatrany ambony ka hatrany ambany foana no hitany tsy mba misy zavatra manintona azy mihitsy eo amin'ny vadiny normal ve zany riavako tsy normal zany tsy zany ny zavatra nataon'Andriamanitra fa ny zavatra nataon'Andriamanitra de hoe manintona mifanintona zay le nofo zay le fitiavany nofo mifanintona ny lehilahy sy ny vehivavy ary zany natonga ny Adama tsy voasintona mihitsy tao amin'ny biby tamin'ny fitiavany ohatra hoe éléphant de miteny Adama ahoana koa ny itiavako ny éléphant na ny bikany ary ohatrany hafahafa be tsy mifanintona mihitsy zany ny biby sy ny olona ka zay fitiavana eros zay mifanintona mifampisintona lay fomba fijery nofo fotsiny aloha ny jerena zany na de le maso ny fampijery fotsiny azy na lay volo ny vadinao azy manintona anao na lay endriny na le fomba la le feo ny vadinao aza manintona azy rehefa mba mihira olo ny vadinao ao an-trano de mba voasitiny hoe tena tiako zany feo zany angeriavana le eros fa ny olona am'ty eros ty de zao lasa avadiky ny olona filaniny nofo avadiky ny olona filaniny nofo fa tsy zay nanaovan'Andriamanitra azy takan'izany koa ny fitiavana filia lay fitiavana zay midika amin'ny hoe firalahiana finamanana raha izay ny fomba fitenitsika azy zany hoe zay mihitsy le filia lay fanitonana manokana eo amin'ny resaka tena hoe olona anakiroa namana tsy mifakafoy na fianakaviana aza ohatran'izany namana tsy mifakafoy zany ny atao hoe filia zany ary zany de nataon'Andriamanitra zany na de amin'ny olona anakiroa azany olona anakiroa mpifankaty le lasy vehivavy de misy an'io lafin'io filia io lay mahatonga azy tsy mifakafoy mihitsy hoe ty olo tiako ty fofombadiko ty tena mba manitona amiko misy lay lafiny filia ao amin'ny tena hoe malahelo amatetika izy filia zany zavatra misy lafiny am'zany nge ny olona anakiroa mifankaty namana prala mpinamana any ampianarana aza lehilahy samy lehilahy mpinamana tsotro zao fotsiny misy an'izay lafiny filia zay Andriamanitra ny nanao an'izany ny riavana tsy ny devolo no manao an'izany ny devolo de mpangalatra za de miteny aminao hoe mpangalatra ny devolo ka zavadika eo mihitsy hoe zany filia zany de hoe zavatra ety ambonin'ny tany nofo avy amin'ny devolo tsia za tena mandahany zany za manokana mandahany zany tsia tsy avy amin'ny devolo zany fa avy amin'Andriamanitra fa ny devolo mangalatra angalarina lay filia mba entina anodinana ny fitiavan'ny olona anakiroa ka lasa fitiavana mandrava lasa fitiavana mampirafy mbola misy koa lay fitiavana atao hoe storge ozy izy tsika teo zany hoe io fitiavana io le storge io de tena fitiavana ao anatina fianakaviana mihitsy izy io lay tena mampifankaty mampifandray ny fianakaviana tena hoe tsy mifakafoy mihitsy tsy ara-dalàna raha hoe misy ray mpianakaviana tena hoe tena nanadino tanteraka mihitsy ny zanany misy reny mpianakaviana tena hoe nanakifika ny zanany hoe minono ny zanany de nanaikitra de nanakifika de tsy nampinonono tsony nandritra ny herinandro fa leo izy tsy ara-dalàny zany fa zay le storge eo amin'ilay reny sy ny zanaka vaviny jairo zay lehibe ny sinagoga nangataka tamin'i Jesosy anasitranany ny zanany fitiavana storge zany riavana hitanao sady ito ianao de resy lahatra hoe ao anaty baiboly de misy manambarany zany hoe fitiavana storge zany lay ray izay ray ny zanakadala rehefa tonga lay zanakadala ny fotoana ela be tonga ny verina ny zanakadala ny zavatra nomanina zay horesantsika rehefa aveo ny zavatra nomanina de akanjo peratra kapa tanao zay le fitiavana storge zay noteriziny ray foana tao anatiny tao fa lay fitiavana kotran'zay anankitelo zay lay fitiavana agabe de fitiavana tsy miova mihitsy mandrakizay tsy misy manana ny fitiavana io Andriamanitra rery ny manana ny fitiavana eo no mahasamihafa azy am'lay fitiavana telo no teneniko anao satria ny mahasamihafa ny agabe am'lay fitiavana telo eros filia storge de lay faharetany riavako malala lay faharetany mampiavaka azy ary Jesosy irery no manana an'izy io
noho izany raha tianao ny anana ilay fitiavana agape dia mila makany zany ao amin'i Jesosy Kristy tompo ianao. Ary zany mahatonga an' Jesosy ny teny manao hoe zaho ozy izy no alfa ary mbola zako no omega. Ry afako malala, mila makany zany fitiavana zany ianao ary lay fitiavana agape no mila alainao ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Te pahiry anao amin'ity hira anankiray ity, tena hira n'olondroa, fitiavan'olondroa ao amin'i Jesosy Kristy. Ty hira tena mba tianay ampahirezana anao ty hoe tsy vitanay fa vitan'Andriamanitra. Olona anankiroa mifankaty mpivady, mpifamofo, mila miteny an'izany hoe tsy vitantsika io fa Andriamanitra no mahavita an'io, ary mahatonga fitiavantsika tsy miova dia Andriamanitra no tsy mampiova an'io. Manganu wa tiwe malaelu
anyandanitra tsy vitanay fa vitan'Andriamanitra miatopo tomameno velo mangano any fa tsy hoe malahelo misaotranao riray any andanitra tsy vitanay fa vitan'Andriamanitra misaotranao riray any andanitra tsy vitanay fa vitan'Andriamanitra za manokana ry havana dia tena resy lahatra hoe tsy vitatsika fa vitan'Andriamanitra. Ndeto ary misy tepoka vitsivitsy mba tiako omenanao hoe rehefa tia ny olona anankiray anananao an'izany tena hoe fitiavana tena agape ao amin'Andriamanitra zany. Nazavaiko taminao a tery-amboalohany lay teo hoe fitiavana anakefatra eros filias storge sy agape. Fa lay agape zany tena tiako tenena aminao ary tsy ratsy akory lay anankitelo voalohany satria zavatra iainantsika ety ambony tany ange reny ary ampiasao reny aza velarom-bahany devoly zany reny raha lamalala. Raha misy olona asain'Andriamanitra tena tokony hitandrina ny fitiavana de ny lehilahy aloha voalohany fa ny vehivavy koa tahaka an'izany. Fa mba tiako ianao raha lamalala raha nabavy kely malalo mba hianatra androany ny amin'ny hoe manolotra ny zavatra rehetra. Ny ray tiany zanaka ka efa nanolotra ny zavatra rehetra eo an-tanany. Zao ary teboka voalohany mba tiako omenanao androany de zao hoe rehefa tena tia ny olona anankiray a lehilahy indrindrindrindra fa na vehivavy koa azy rehefa tena latsa-pitiavana ny olona anankiray na fofombady io na vady ao an-trano eto de tena te hanindry mihitsy an'le hoe latsa-pitiavana tsy mitovy loatra ny hoe tia sy tena hoe latsa-pitiavana tanteraka. Andriamanitra de tena latsa-pitiavana tanteraka tamiko sy taminao mihitsy. Ka rehefa tena tia latsa-pitiavana ny olona anankiray a de manao profo izy. Misy profo ny fitiavana. Tsy tenitenenina fotsiny, tsy fehezanteny, tsy anganongano, tsy sentosentom-po, fa misy profo ny fitiavana anankiray ravana. Ary profo io tena hita maso mihitsy io a. Tena hita maso ny fitiavana. De mandeha mba nisy lehilahy sy vehivavy niaraka. Mba tafateny lay vehivavy tovovavy kely tamin'ilay tovolahy kely hoe tena raha tena tianao aozy izy a fa za aloha tena tsopoko aminao hoe tena tianao a tena latsa-pitiavana anao aozy. Raha tena mba tia ianao de mba ento aozy izy de mba sakambindro eo amin'ilay olo tianao taloha satria nisy olo tiana taloha lay tovolahy de nisaraka izy ireo no ny antony de nisaraka izy ireo a de niaraka tamin'ity tovovavy kely ity. De ozy lay tovovavy kely hoe raha tena mba tianao aozy izy de mba ndao mba tatano eo amin'ilay olo tianao taloha atao vitan'ny masony eo akaikiny sakambino de tatano amin'ny olo tiana taloha. Nieritreritra kely lay tovolahy nefa tena latsa-pitiavana izy ka tsy maninona rozy izy raha tena zay ny tena tianao a fa ho atoko aminao zany. Fa nentiny lay tovovavy ny sakambininy teo mason'lay olo tiany taloha. Ohatrany hafahafa le tantara ohatrany gakangamby anao am'izany hoe tena sa ve mety ve fa ny tiako ambara aminao am'izany de zao Jesosy tafaraka tamin'i Jesosy ianao de nitenen'i Jesosy hoe zao ara misy raha tena tianao aka tsy ova intsony ianao de sakambino a eo imasony zao tontolo zao fa io lay olo tianao taloha mba ho hitan'izao tontolo zao fa manomboka androany de zandray ny olo tianao tahaka ny fitiavantsika sy Jesosy zany. Zay ny tian'Andriamanitra ataontsika
pirofo zany tantara kely anankiray zay nyteneniko taminao teo pirofo-pitiavana zany rehefa tena tia de maneho pirofo-pitiavana ry avako malala ary zay tena tia de sa manolotra ny tsara indrindra inona le tsara indrindra atolotra reto misy karazany vitsivitsy atolotra anao hoe manolotra faharetana tsara indrindra zany manolotra ny fifaliana aza manolotra zavatra ratsiratsy ao anatinao zany rehefa mba miaraka amin'ny olo tianao ianao de ny apaha-potoana anao fotsiny menao azy mora vidy zany rahalahy ny lafo vidy indrindra fotoana anao manontolo atokano anazy zay ty de manolotra ary za ty teny aminao fa zay manana ihany no manolotra fa tsy manana tsy afaka manolotra hitanao tsara ny olona anankiroa rehefa mifankaty na mpivady na mpifamofo rehefa tena mifankaty de manolotra azagaga ianao raha misy mifankaty anankiroa fa tsy mety mifamela heloka mihitsy tsy mety mamela heloka ny anankiray satria tsotra ny antony mbola tsy voavela heloka izy zay manana ihany ndray avako ny manolotra zay manana bonbon manolotra bonbon fa ny olona tsy manana bonbon tsy afaka ny anolotra bonbon zay manana biscuit any aposy ny manolotra biscuit eto a de teny aminao an'izany zay ananana no atolotra matoy ianao mbola tsy mamela heloka ny vadinao matoy ianao mbola tsy mety mamela heloka mihitsy ny fofombadinao na olo tianao io satria ianao ny anto mbola tsy voavela heloka ianao mihitsy no mbola tsy voavela heloka ka noho izany tsy afaka mamela heloka ianao tsy mahagagy zany noho izany mba azahoanao mamela heloka mila matsapy ianao fa jesosy aza namela heloka anao teo amin'ny azo fijaliana iny ianao miazakazaka manoratra any am'ilay fofombadinao manoratra any amin'ny facebook any amin'ny sms amin'ny mail amin'ny taratasy na mety miazakazaka mihitsy ary ianao makany am'ilay fofombadinao hoe resy lahatra amela ny eloko aho ary de mba mamela ny eloko satria tiako ianao tsy mba mahafinaritra anao ve ry havana ny manao an'izany miravina andray ny fitiavanareo efa tapabolana ononareo tsy ny aona satria tena ohatrany hoe fampilon'olona tany fotsiny nareo roa kely fa resy lahatra ianao noho ianao voavela heloka atao am' jesosy teny azakazaka tan'le fofombadinao hoe amela ny eloka aho satria fantatro fa tsy aharitra ny fitiavantsika raha tsy voavela ny elokontsika raha tsy mamela heloka anao zay ty de manolotra fanomezana zay ty de manolotra fanomezana raha la malala ny lehilahy ony ny tena mba tokony ty manolotolotra mba hoviana ianao nanolotra zavatra ny fofombadinao io mba hoviana raika am'roapolo sy 4 tsika zao de ozy ianao mamaly an'izany fanontaniany zany oatra ny totany am'ny 10 sy 4 zao nanolotra zavatra farany taminy zay zao nanome kapa scopido azy farany fa ty am' raika am'roapolo sy 4 inona ny mba zavatra mba natolotra ho azy ny vehivavy de tena zany mihitsy mba mila atolotolotra kely izy tsy zavatra voatery lafo tsy zavatra voatery tena hoe lafo vidy amina million tsy zany fa na zavatra kely azy vokatry ny fitiavanao atolory azy fa zany ny tena mba ilain'ny vehivavy ony fa na vehivavy koa azy mba mila manolotra koa ny lehilahy mifanolotra fitiavana zany ange ny tena hoe fitiavany ary zay tena tiry avako de sa maneo am'izao tontolo zao fa tsy miaraka amina olo-kafa mihitsy izy zay tena ty de sa maneo amin'ny olona rehetrarehetra am'izao tontolo zao fa tsy miaraka amin'ny olo-kafa intsony ianao fa io olona io ihany ny tena miaraka aminao ase hoy zany ary iny le ohatra natoko taminao teo hoe le mifampitantana ok zay ry avako ty resaka hoe namana tsy foy ty rehefa tena hoe miaraka amina olona anankiray ianao dina iny ny fidinao ho fofombadinao manomboka eto ary ho vadinao atsoatsy ok zay ty resaka namana tsy foy ty eo le adikatsika am'y teny vazaha manao hoe meilleur ami ok zay atsaharo ry avako zany fa matoy ianao ny safidy olona anankiray tena tianao tanteraka de io olona io mihitsy zany io olona io mihitsy no tena hoe namana tsy foinao io fofombadinao io vadinao io mihitsy teboka manaraka rehefa tena tia de tsy ny ampahany fa ny rehetra no itiavanao azy gaga ianao am'izany ahoana zany ny tenanao ray manontolo omenao azy avokoa ny sainao ray manontolo omenao azy avokoa
fa misy fotoana mory havana mba hoe andrasana ny amin'izany ohatra hoe firaisana ranofo de tena omena ho azy ray manontolo tsy afangaro nininina mihitsy fa saingy mba miandry zany ao anatina famofona aloha fa ny anatin'ny tokatrano tanteraka no anaovana an'izany fa omena ho azy zany ray manontolo ome ho azy aoka ny lahy anao zay mety amin'ny vavy aoka ny vavy anao zay mety amin'ny lahy ozy ny tenin'Andriamanitra Paoly nanoratra an'izany ary mahagaga fa ity Paoly ity de olona tsy manambady fa mananatra mpivady mba mahagaga koa zany riavana fa fahendren'Andriamanitra zany rehefa ty de tsy ny apahany fa ny rehetra nomena jero tsara teo amin'ny azo fijalian' Jesosy de 100 isanjato latsaka teo ny rany 9 faingo 9 fa ny 100 isanjato rehefa mity olona ianao riavako malala rehefa mity olona raha malala rehefa mity olona raha nabavy malalo 100 isanjato aza mba ho isan'zay tovavy kely papy filafila be dehibe mihitsy am'izao fotoana zao ny tovavy kely papy filafila lehilahy za tena miteny anao tsy kristianina manao an'izany rehefa tena tiandre mandeha 100 isanjato asivy fotoana ny zavatra rehetrarehetra fotsiny ny sainao rehetrarehetra omeo azy ny vatanao rehetrarehetra omeo azy aza mampifilafila fa misy fotoana ho misy dingana ho raha firaisana ranofo mitenentsika any amin'ny tokatrano no manao an'izany ny akoatra ny firaisana ranofo omeo azy 100 isanjato ny vatanao azo omena lehilahy hafa fa omeo azy ny sainao ny fonao 100 isanjato omeo ny olona io fa eto de tena mba te hananatra mihitsy ny tanora am'izao fotoana zao feno fampifilafilana ny fitiavana satria tsara bika ve satria tsara tare ve satria be diplôma ve de mampifilafila te hananatra anao ary havana tsy avy amin'Andriamanitra zany ary zay tena tia de tsy mitahiry lolopo ny ray tia ny zanaka ka nanolotra ny zavatra rehetra hoe ho aminy zay tena tia latsa-pitiavana tsy mitahiry lolopo zany tsy mitahiry zavatra tsara tsy mitahiry souvenir ratsy fa mitahiry zavatra tsara indrindra lay ray io le teneniko anao teny am-boalohany rehefa niverina le zanaka dala de zao zavatra tsara indrindra ny nameny azy peratra akanjo kapa tsy nitahiry zavatra ratsy mihitsy io dady io raha io fa ny tsara indrindra ny tehirizina tonga de alaivo ozy izy ny akanjo alaivo avy atrano ozy izy lay peratra alaivo lay kapa zay zavatra alaina zany ngeravana tsy hoe mbola nividiana teny etseny ka hoe any ambohi-po anao de hoe ndana vidio any ambodiny sotra aloha lay kapa tsy zany ka mbola afaka tapakandro voavidiana noho ny ambotaiazy noho ny fotoana mbola mila frais hividiana anazy fa alaina fotsiny rehefa tena ty misy zavatra efa vonona omena fotsiny zany ny tena atao hoe latsa-pitiavana zany riavako malala mba latsa-pitiavana ny fofombadinao io venao riavana mba latsa-pitiavana ny vadinao io riavana tsy mitahiry lolopo zany tsy zany ny tena atao hoe ty tsy mitahiry lolopo raha nisy zavatra ny adivanareo fa fomba ny olona momba miady mety miady ny olona le aza atao mihitsy hoe tsy misy an'izany miady tsy miady zany tsony mba mety miady ny olona riavana tezera fa aza manota rehefa miady nareo mivady raha tena latsa-pitiavana ianao riavana tsy mitahiry aza stokena zavatra ratsy ny fonao io aza stokena fako riavana ny fonao fako ane ny lolopo aza itehirizana fako ny fonao maty am'izany ianao ny zavatra tsara indrindra foana de zao rehefa mba miady ony de tsy le zavatra tany amin'ny 5 ny tenenina nga tsy taditoko ny zavatra nataony ho ata amin'ny 5 apotra eo daholo ny zavatra rehetrarehetra tsy zany misy tsy mitahiry lolopo ary farany de zao hoe rehefa tena tia de milaza ny zavatra rehetra manaiky ny zavatra rehetrarehetra tsy manafikafina fa milaza sy mamboraka ny zavatra rehetrarehetra rehefa tena latsa-pitiavana ary manaiky ny zavatra rehetrarehetra miova io olo tianotsika io olo tiotsika io riavana io vaditsika io miova manaiky an'izany ve nao miaiky an'izany ve nao tsy ho vatany io ny vatany afaka 20 taona tsy ho fahasalamana io fa miova ny fahasalamana afaka 10 taona fotsiny ane ny vadinao de fa mety be adino fa lemeny zany manaiky an'izany venao riavana ekeo zany rehefa tena ty rehefa tena latsa-pitiavana manaiky ny fiovana manaiky ny lesoka rehetrarehetra ary tsy mitanisan'izany akory aza
fa manaiky an'zany ary zany na tonga n'andriamanitra nytenina anao hoe fitiavana mandrak'izay ozy izy no nitiavako anao ary zany napaharetako ny fandrapoko taminao reo teboka reo mba tiako nyzaraina taminao androany satria tapitra ny fotoana antsika riavana manatery andro any nyzaraina taminao hoe ny ray tia ny zanaka nanolotra ny zavatra rehetra teo an-tanany ny ray tia ny zanaka nanolotra ny zavatra rehetra teo an-tanany de mba tian'andriamanitra ianao anolotra ny zavatra rehetra amin'ny fofombadinao io amin'ny olo tianao io manao profo-pitiavana manolotra ny rehetra fa tsy ny ampahany tsy mitahiry lolo-po zany ary milaza ny zavatra rehetra fa tsy manafina manaiky ny zavatra rehetra fa tsy ny ampahany raha sanatry ka mety hoe tratran'ny aretina takaitra mandrak'izay ny vadinao taty aorina mbola ty azy foana avenao de tenenao azy androany mba tiako ianao hiteny amin'ny olo tianao io hoe mbola tiako ianao ary ho tiako mandrak'izay za no alfahanao ary mbola zako ny omega ny fitiavanao andaotsika mba hiteny amin'ny olo tytsika rahalahy malalo raha nabavikely malala hoe zany alfahanao de mbola zako ny omega anao ary tenenao mpifaliny zany maherezandrindra tiavo ny olo tianao tiavo ny vadinao tiavo ny olo tianao tiavo ny vadinao averiko foany zany fa tsy misy olona tena tsara indrindra eto ambonin'ny tany amin'ny olo tianao io fa tsy ianao ny olona tsara indrindra aminy minoany zany ianao manekehany zany ianao vonahitra ho an'andriamanitra irery any maherezandrindra raha malala mahereza raha nabavy malala amen ivavaka isika misaotra anao jesosy malala fa izay indray no afatra androany minao fa anapaka anatin'ny fon'ny olo zany azony manapa-kevitra indray amin'ity fotoana androany ity misaotra jesosy amen nanolotra ny tenin'andriamanitra taminao androany solofo raharifera fifandraisana 033 02 314 71 mirahasoanao ho tahin'andriamanitra indrindra samutraka utsaraina vivarutena nizanga tsy misy ulazaina nanenina fahoaizamu nanotakatratra toko tsy misy masoandro fa tena maizina toandro ianao e mpanotavoa samotraka utsaraina ivarotena nitsanga tsy misy ulazaina nanenina fahoaizamu nanotakatratra toko tsy misy masoandro fa tena maizina toandro satritratrianao fa nanota teny masombahoaka na ilikianao na niavana kode nandroke androany milaza fizao ravonni bebakianao jesosy mikusikireo fahotana tao ireo zavatra vitatrizay te amo ifo te amo no teny indraindray matahotra mafiao anaty
mantsovonjy sady nitady mpamonjy mandeana amin'ny fony fa ny alina sao tsy maraina katraka ny lo fa Jesosy mpamonjy mbola mitenaina afaka madiodio fizako sindray tadidio ianao lay tsy fony ka aza manota itsony mandeana amin'ny fony fa ny alina sao tsy maraina katraka ny lo fa Jesosy mpamonjy mbola mitenaina afaka madiodio vizako sindray tadidio ianao lay tsy fony ka aza manota itsony ianao lay tsy fony ka aza manota itsony ianao lay tsy fony ka aza manota itsony mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny halehibe ny fahafenoan'i Kristy. Efesianina 4:17 ho lehilahy lehibe. ho lehilahy lehibe fandarana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio vaovao masoa zay rahantsika amin'ny rahalahy Solofra Arifera.